satria vahoakan'Andriamanitra ato amin'ny efim-paiement amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny atoko-pihira AMF dia faly tokoa miaraba sy manolotra ny firarian-tsoa ho antsika tsirairay avy no nahatratrarantsika izao taona vaovao 2024 izao. Ilay Andriamanitra mpanan-karena sy mpahasoavana izay efa nitantana antsika nandritra ny taona 2024 no mbola hitantana antsika mandritra ity taona vaovao ity, ka ho taon'ny mpifaliana, ho taom-piadanana, ho taom-pahasoavana antsika tsirairay avy izany, ary isika rehetra dia samy ahita fitia eo maso. Bonne et heureuse année de grâce à toutes et à tous. Toy ny isan-taona dia manao concert virtuel ny AMF mba hanombohany ny taona vaovao, mba ho fiderana ilay Andriamanitra nitantana ary ho fiderana ilay Emmanuel tonga namangatsika. Ny lohateny hitondrany izany concert izany dia izay voasoratra ao amin'ny Luka 2:2-10b izay azotsika fitinina amin'ny hoe tonga ny mpamonjy andeha izaha. Mirary ny fanahy hiasa ao anatintsika tsirairay avy mandritra ity concert ity, ary mirary ny fimbonam-panahy amin'ny fony tsirairay mba hifampitateraka amin'Andriamanitra sy ny asany. Hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io misy saotranao izay fanomenao tombonandro sy nanehoanao famindrapo na dia tsy mendrika aza. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao tsy hitalana sy ny fanomezan-tsarobidy nataonao anay, dia nanoloranao ny zanakao lahy tokana ho mpanavotra anay. Ta io ty antsapanay ity, mba ho voninahitra ao irery ihany, omeo anay ny fanahy masina mba hanova ny fonay izay vato ho tonga fo vaovao noho izao antsapanahy ataonay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, no angatahanay aminao izao vavaka izao. Amen. Faly miaravatsika ny anaran'ny Tompo. Mbola mantitra hatrany ihany koa ny fiarabana antsika rehetra AMF na hatratra ny taona 2024 ity. Mirary eo antsika ahazo fahasalamana feno, ahazo fitombona feno ihany koa ho amin'ny asa izay napetraky ny Tompo antsika. Tsy inona izany fa ny fitoriana ny filazantsara hatrany, ary ny fanarahana ihany koa ny didiny eo anivon'ny asantsika, ny fiainantsika andavanandro ihany koa. Ny lohahevitra niraisin'ny birao tamin'ity concert virtuel nokarakaranay ity dia hitantsika eo amin'ny Luka 2:2-10 mivaditoy izao: tonga ny mpamonjy andeha izaha. Andeha isika akany Betlema ka izaha izany zavatra vao tonga izany izay nampahafantary ny Tompo antsika. Mbola maro ny zavatra mampahafantary ny Tompo antsika na anivon'ity taona vao ity izay hodiavintsika ity, ary ny teninay dia ny firarian-tsoa hatrany, ny fampaherezana hatrany ihany koa, ny fanatanterahana ny asany, ary ny fombonana ao amin'ny Tompo indrindra, ka dia mahirezy indrindra ary ny nofinaritra amin'ity concert virtuel izay sanganasantsika rehetra ity. Mirary soa mandram-pionay indray. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est par ce verset tiré du premier livre des psaumes que l'AMF Favat vous invite à rester sous les puissantes ailes de l'Éternel. Car malgré la sécurité que notre vie ici-bas peut nous fournir, rien ne remplacera jamais la paix du cœur de celui qui s'abandonne à l'Éternel. Bonne écoute et soyez constamment bénis. izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka
tsy mba andeha amin'ny maizina fahanana ny fahazavanaina. Mandeha ihany raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy malala izay alehany. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinon'ny olona rehetra noho ny teniny. Faliravo ny tany aman-danitra ka midira ny tompo Jesosy, dia ilay zanak'Andriamanitra ny falasy olombelona koa, mba hitady sy hamonjy ny very ny mpanota toa azy ianao, nefa tompo mpanjaka mahery koderao ary ankalazao. Fa tsy misy na iray aza raha mbola olombelona koa na ireo lehibe na ny zaza dia samy mpanota avokoa. Nefa kosa ny famindram-po tena ampy dia ampy tokoa, ka tsy hisy iray izay afony raha mino ny tompo Jesosy. Dia ho tapaka hatreo ny tady ny hotana matotra anao, fa ny tompo no efa mitady sy manantona antsika izao. Tsy hitady ireo olo-marina no nidinany mba ho ety, fa ny lavo izay te hiarina ary koa ary ondro manino. Ako isika tsy hisy atahotra ny fisalasalana fadio, dia nizao ka aza matahotra manantona ny tompo anio. Ho noely ny fanantenana, noely fanavotana izao, ny gadra ny hotavahana olona afaka izao sy ianao. Ira noely ny fanantenana. He
Katz chante un message exaltant, un hymne à la bienveillance sur une tonalité d'espoir, un morceau qui évoque la gloire céleste. Le temps est propice pour nous souvenir de celui que nous fêtons, Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est l'Éternel, Dieu avec nous, Emmanuel. Il est la parole, l'alpha et l'oméga. Il est le sauveur, il est la rédemption, le Messie. Christ, le bon berger. Il est le Fils de l'homme. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Prince de paix. C'est à travers cette chanson pleine de joie et d'espoir que nous clôturons cette période festive et nous, la MF Centre-Est, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit rempli de bonheur, de rires partagés et de chaleur auprès de vos proches. Nous espérons que tous vos rêves prennent vie, vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs, aboutissent avec succès et que chaque effort porte ses fruits. Puisse cette année être une source de prospérité, de santé et de grande réussite, que chaque jour soit marqué par l'amour, la paix et la satisfaction de voir vos ambitions se concrétiser. Et que tous nos projets, que ce soit au sein de notre région ou au sein de nos tafs respectifs, trouvent leur pleine réalisation. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. See how he sleeps.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Misa Sakal Pamze. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Isaia 40:1 teny diso fantatry ny AMF loatra izany ten'Andriamanitra izany izay araban'ny AMF Atsimatsinanana antsika rehetra amin'izao taona vaovao izao. Hitondra soa sy fambeazana ho antsika ity taona vaovao ity ary miaraba antsika ihany koa tratry ny Noely ny fanavaozana indray izay atsiarovantsika ny nahaterahan'ny mpamonjy sy mitondra ny fahazavana ho antsika. Fifaliana ho an'ny AMF Atsimatsinanana izay misy ny tafo Aix-Marseille, Annemasse, Avignon, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne ary Nice ny manolotra antsika ity hira ity izay nototsaina tamin'ny concert virtuel tamin'ny taona 2020 tao anatin'ny Covid ary dia averina amintsika eto indray. Koa dia ny tompo ane no hanome antsika hery hatrany ahafahantsika manoko eto anivon'ny AMF. Veloma tokoa.
Atanzani Finuk, composé par le pasteur Charles Rakotunjamanan et Feu Rodin Jemsen, signifie « Affermis ma foi ». Ce chant est une prière profonde, demandant à Dieu de fortifier notre foi, de la rendre solide et de nous soutenir face aux épreuves de la vie. Il rappelle que sans l'aide de Dieu, notre foi reste fragile et vulnérable, mais qu'avec lui, elle peut se renforcer et grandir. S'inscrivant dans le thème du concert, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Luc 2,15. Ce chant nous invite à un voyage spirituel. À l'instar des bergers qui ont répondu à l'appel divin en se rendant à Bethléem, nous sommes appelés à chercher le Christ, à découvrir ce qu'il nous a révélé et à laisser notre foi grandir en lui. Avec un message d'humilité, d'espérance et de persévérance, Atanzani Finuk nous encourage à ne jamais abandonner dans notre cheminement de foi. Il nous rappelle que nous devons rester attachés à Dieu, lui demander la force nécessaire pour surmonter les difficultés, garder la foi vivante et durable.
Ciao